Nisy ny foto-drafitrasa goavana izay notokanana tany amin'ny commune Ankilzato faritra Menabe tany. Ny tena afantarana an'izany tanana izany moa dia nisehatra ny fambolena saingy misedra olana izy ireo noho ny tsy fisian'ny rano ahafahana manondraka ny tanimboly. Anisan'ny tanàna mbola miaino anaty fahasahiranana tanteraka ny commune Ankilzato, district-ny Mahabo, faritra Menabe iny. Fantatra mantsy fa amin'izao fotoana izao dia mbola niaina tao anatin'ny tsy fisin-jiro sy ny fampiasana ireny jiro kapoaka ireny mponina ao an-toerana. Eo amin'ny lafiny rano indray dia tsy afa-mivelatra firy ihany koa ireo mpamboly sy mpamokatra amin'ny tsy fahampiany rano, hany ka dia tsy mahafa-po ny vokatra. Mponina 3 alina anefa no mandrafitra ity commune ity ka amin'ireo mponina ireo dia nivarotra isan-jato sy tetan-tsaha avokoa. Ny fambolena maro sy ny tongolo anisan'ny mampalaza iza commune Ankilzato izany. Noho izany fahasahiranana ny mponina izay indrindra na tonga ny tompona andraikitra mpanjakana namboatra foto-drafitrasa izay notokana ny filoham-pirenena Rajaondramampiana tamin'ity maraina ity. Ny voalohany dia toha-drano lehibe iray mirefy 9 kilometatra be izao ary ahitana toha-drano madinika miisa 7 izay entina andranona tanimbary mahatratra 590 hektara. Misy 20 fokontany mandrafitra ny commune Ankilzato ka natsasany amin'izay nahazo tombony amin'ny efisian'ity toha-drano ity. Nisaotra ireo mpamatsy vola moa ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony tamin'ny lanonana fanikafana ireto foto-drafitrasa ireto ary namafy ny efa avy IRS hatrany amin'ny ho avy novalian'ny FIDA izay namatsy vola io avy hatrany ihany koa izany ka dia nilaza izy ireo fa vonina hatrany IRS amin'ny fitondram-panjakana malagasy indrindra amin'izao fahatsapan'izy ireo izao fa dia misy ny fahamarina toerana. Profon'izany dia misy ny 13 sy 14 jolay ho avy izao ny fanaovana sy ny eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny mpamatsy vola vao amin'ny FIDA ihany androm io ka hanoana ny tetikasa manaraka hanana dia ny faharoa amin'ity tetikasa ity mitetina 957 tapitrisa $, ny vola efa voafatra amin'izay tetikasa andian'ny faharoa izay tokony ahatra 7 taona.